Salama korodôty fanameravantsika rehetra amin'izao andro alahady amin'ny 12 sasany latsaka 5 zao aty aminay, amin'ny iray sasany zany any aminareo. Miala tsiny amin'ny fahatarana satria tsy maintsy mba manao metimety rehefa manatrika anareo fa tena tsy afeniko fa averiko fa andro sabotsy androany dia tsy taitra mihitsy aho. Raha tsy ny namako nanaitra anahy hoe hôlety alahady anie androany e. Za zany saky tsy asiako zany le 13 heures no ny akamoana aleo tsy orona amin'ny marina fa tsy hoe mandangalanga akory. Anatiny korotany io de misy namany indray zao korotany indray hoe manao fotoa gasy efa mino aho fa any fanameravantsika an'larenao tsy raikitra le fotoananay Saint Gilles fa manao an'ity fandaharana ity aho tao anatin'ny nosy zany de hoe ndao anao fanao fotoana e de eto Roland Garros any alaina de say eo amin'ny Glo de ho any Saint Gilles tsika de za mitondra labiera champagne de le anabaviko zay mitondra tsy afeniko fa le sary nalefanao iny karakara madama ao nataony lay mihitsy le sakafo zany e. Bon, resaka culture kely tsika amin'izao fotoan'izao dia aty aminay moa zany le am'le thé de sy ny karazany amin'ny latine, Brésil, aty Frantsa koa, Eropa sy ny karazan'iny de ny isaky ny thé moa zany de misy hira malaza foana zany, misy rythme vaovao na ohatran'izany. De amin'izao fotoan'izao de tena henoko zao de le teneniko anareo hoe misy an'le DJ hoe Hug na hoe Hugues ohatrohatran'izay Hugel angambany izy io na Hugues tsy haiko. De misy an'le Dame Ungrr. Mba hainao zay le version fantômaty zay izy ohatrohatran'izay mba hainonareo zay de hitanareo hoe tsara Dame Ungrr GRR le izy le Afro House hiainona le version fa hetran'elanelany koa de mihaino be mihitsy ahako ny rythme na ny tempo compas ny kizomba fa hitako hoe tafiditra kely eo zany ny havanareo amin'izao be dia be ny any amin'ny YouTube any ny rythme ohatran'izany tonga de mahatratra hatrany amin'ny album adiny iray sasany sy ny karazany fa ny tena mipersa dia ny rythme na ny tempo sud-africain amintsika miteny zao ary tena ohatran'ny lasa lavitra mihitsy le izy ao anatin'le fandizana na tsy any amin'ny boaty na anona fa na atratrano amin'ny fianakaviana na trano fotsiny ary miheno hira de mba raikitra ohatran'izay ka de zay ny zarazaraiko tamintsika aloha samy mihaino ny filinina zany zay ny filinina menga ny amin'ny muzika zany no teneniko ny amin'ny muzika dia samy mihaino zay filinany ihany tsika mianakavy fa dia samy manana ny tiany koa moa zany dia mihaino zay samy tiany. Fanameravantsika rehetra ary fany manonona mbola tsara amin'izao andro atoandro migaingaina mafana tena mafana kosa aloha fa tsy afenina ary mivotovoto aby ny tongotra iny ho anay sarotoka amin'ny fahasalamana moa zany dia tsapanareo azy zany angambany. Bon, hiresaka momba ny neny Céline Ratsiraka tsika, resaka ihany koa tsika momba ny bohina dia mba hiresaka kely hoe momba ny fahatezerana ny kasitanana ataotsika hitaritana ny resaka. Zao ny sehatry ny tokantrano no ahafantarana ny sehatry ny firenena na ny sehatry ny firenena koa ny taratry ny ao amin'ny tokantrano. Rehefa
Nisy artikla zay manko nosoratako hoe ary tena natezitra an'rareo ary natsolo mihitsy aho tena natsolondrareo aho. Tiako ho fantatrareo hoe ary tsara ho fantatritsika hoe mihaino atsika io fitondrana io. Za tsy miteny hoe falitsika mihaino atsika izy a, tsy zay le izy fa mihaino atsika izy ary rehefa tsy zakany le zavatra dia mitaraina mafy ohatran'ireny zazakely reny. Za koa moa mahalibotana aveo vao maika tsy ataoko fa raha mba tsotsotra mangataka hoe mba afafao re mba mba ialana tsiny ohatra mba tsy zakanay le izy fa mba mihoatra loatra raha misy fahatsorana de mba afafako fa raha ohatra kosa hoe tonga de miala avany de agresifa be ohatran'izany tsy manao mihitsy aho rehefa ohatran'izany. De ny fihetsika atao hoy za hoe ny fitondran-tena ny sehatra eny amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra fa hoe ny fitondrana firenena de fitaratry ny fitondrana ny tokantrano. Na ny fitaratra hitondrana ny tokantrano dia ny fitondrana ny firenena. Ka ny antsika zany zao de hoe tsy hitatsika hoe ahoana ny fitondran'ny andriamatoa Andry Rajoelina ny tokantranony fa hitatsika kosa nefany ny fitondrany ny firenena. De azokazotsika an-tsaina zany hoe ahoana ny fitondrany ny tokantranony. Idirantsika zay rehefa aveo fa ato amin'ny introduction aloha ny hitondrantsika an'le izy hoe aza mikasy tanana fa dino mikasy tanana na inona fahatezerana. Ato amin'ny sehatry ny tokantrano no hitondrantsika azy voalohany. Ary ho anatra ho antsika izy ity tsy ho an'ny lahy ihany na ho an'ny vavy fa ho antsika rehetra. Satria raha tanana diso kely indray mipalaka fotsiny de malaraka be ny kakazo raha zay angamba no teneny. Ary efa maromaro ny olona tafiditra kakazo noho ny tsy fanahiniana satria nitondra fahafatesana ho an'ny olona victime an'le izy. Ny aty an-dafy moa na mikapoka zany ary a dia fady ary tena tsy azo atao. Zao a misy olona zay tena hafa mihitsy ny fomba fitaizany zany par rapport amin'ny ahy. Tsy teneniko hoe iza le izy loha satria manjary masosotra tsy hoe mamenatra fa masosotra. Io raha namana io zany dia mikapoka mandeha anniversaire ny zanany de arahana de miandro ambany eo mihitsy sy ny karazany. Tsy mena confiance zany ary tsy mena assurance ary tsy mena akory ohatran'ny hoe fahafahana migerer ny fiainany na de mbola vao 4 taona aza rehefa zanany tam'zany. Ary io rehefa misy ahadalàna na misy tsy mety dia daroka alika. Za moa ohatran'ny nalahelo aina de niteny aho zao tsara ny teneniko azy tam'zay. Zao anie ho any tena olana le ankizy ireo me lehibe eo a ianao mihoso ary rehefa tonga ny fotoana ho a tena oso ianao izy lehibe noho ianao ary matanjaka noho ianao de ahoana no ataonao? Le hikapoka azy ianao de zakana ny tananao a de marary ary mety ho sahany mihitsy no miteny anao hoe aza atao amiko intsony. Niaho ozy izy zay fitaizako ny zanako fa azo idiranareo. Ok arô zany hoa manoro anareo a.
Loranareo a zava tsy mety tia mikapokapo-jazo ty a, tsy mety mikasikasy tanana ty a, tsy mety mamonomono vady ty a, satria mba heninao ihany le izy zany. Mandaky lery ohatran'izany. Ito kosa anaparatea, même pas 5 ans après miverina nanatiny lery. Ao ozy izy teny tokony ataoko fa zao mihitsy ny tena nitranga. Le teneninao mihitsy ozy izy ny tena nitranga. Tsy ninona azonao atao intsony ao fa vita anao. Tsy manana teny intsony ianao am'ireo ankizy ireo a. Satria hitany fa tsy ny teny no nentinao nananatra azy fa ny takofafa na ny kitay na ny temainao. Tsy vita intsony reo a. Juska hatramin'izao tsy mahita raha intsony ny zanany le olona fa zay tian'ny ankizy atao. Zay zany ny anankiray zay a, sehatry ny tokantrano zay. Ary zay le atao hoe eto zany de le mpitondra fanjakana de le ray. De mampiasa an'le kitay, mampiasa an'le gendarme. De le vahoaka le ankizy. Manao adisono. Ity ray nefa mihosa. Ny ankizy me lehibe. Zany hoe ny vahoaka mahay mitombo isa. Ny vahoaka koa mahay matotra. Ianao mpanao didy jadona, mampiasa gendarme, mampiasa miaramila, mampiara polisy, ireo manko le taokofafa zany. À un moment ou un autre, tsy voafehinao intsony ny amaran'le vahoaka, ny famatoran'le vahoaka, de potika ianao. Fa nisy zany fa tsy nisy. Nisy ny ray aman-dreny masiaka ary tena farany masiaka tao amin'ny firenena. Misy ihany koa ny ray aman-dreny tsotra loatra. Tokony hoe ry Rajaonarimampianina ohatra mety amin'ny fahatsorany. Profesionnaly Belzafy. Ny ankizy manararaotra foana, ny vahoaka manararaotra foana, dikan'izany tsy maintsy mila justesse. Mila fahendrenana goavana ary famatorana goavana no mitatana an'izany atao hoe tokantrano, no mitatana an'izany atao hoe firenena. Mila fandeferana, mila famatorana. Zany ilaina ao anatin'ny fitantanana ny tokantrano, ilaina koa amin'ny fitantanana ny firenena. Satria isakin'izay mihetsika le zaza, isakin'izay mihetsika le vahoaka, dia gadrainao na kapohanao. Io zany efa antsika mahita tamin'izay teneniko zay hoe tena teza zareo ary tsy tatao vahoaka zareo mamorona ianao. Non, tsy mamorona aho. Hita taratra amin'ny fomba hitondran'ny Andry Rajoelina ny firenena ho any fitondran'ny Andry Rajoelina ny tokantranony. Hita taratra ho aho. Jereo anie le malagasy ho raha mahavita fianarana hoe lasa izy e. De azo amiko hoe izy ny zanaky Rajoelina mahavita fianarana. Ka hoe ahoriarian'ny Madagasikara. Raha atao amin'ny ankapobeny, tena very tanteraka, vitan'ny olona no miteny hoe niveau T3 le malagasy. Tratran'izay koa le tokantranon'le rio a. Misy lese lehibe dehibe ny zavatra mitranga atao amin'ny firenena. Misy olona izy ny nanao sonia an'le Boeing, izy nanome ordre an'le ACM.
Le DG tsy tao. Le DG lasa migadra, izy nanao sinitsy migadra. Satria izy minisitra hono. Nefa ty zavatra natao faute grave. Faute grave sur le plan international surtout. Ary mety animban'ny relation Madagasikara amin'reto Union européenne, amin'ny ONU, amin'ny Amerikanina. Laissez aller zany. Zany hoe ao anatin'ny tokantrano io zany misy zanaka hoe ty tsy azo velesina. Fa reto kapohina fatiny adolona tsinankanina ara. De mahitanao hoe jerinao ao anatin'le zanak'le ry misy angarana be. Ary azonao an-tsaina hoe misy laissez aller ao anatin'le tokantrano satria ahoana moa tsy afantaran'reto ankizy? Ahoana ny tsy afantaran'ny miala hoe ary dada ianao zany ohatra mikala be tapoka. Fihinona ny zavatra niova ary dada? Tsy afaka manontany an'izany le zaza. Tsy afaka manontany an'izany le vahoaka. Satria vao manontany tonga de vao velon'ny fekibo. Io andiranao amin'izany. Vao manontany an'izany filererako ty malaza, io andiranao amin'izany. Be felonana. Be felonana ianao. Raha manontany ny zaza, papa mais comment ça se fait que tu es devenu riche? Très riche subitement, hein? Ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Tais-toi. Sei tu, magino. Tsy azo an-dalana nareo tsy mahazo makany nareo. De raha zay koa le vahoaka tsy mahazo makao nareo. Efa nahazo anina tany amin'ny préfet zay, niova hevitra tapoka amin'ny préfet. Tsy mahazo makao nareo. Niova hevitra amin'io filoham-pirenena. Zay koa le any amin'ny tokantrano. Zay papa mba ho any amin'ny bebe tsy mahazo makany nareo. Mihetsika mahery taratry ny fitondrana ny firenena, ny fitondrana ny tokantrano. Tsy azo idivirana zany. Tsy azo idivirana zany. Raha ataonao zay hampahantra ny firenenao, de ho avy aminao koa ny fahantrana ao anatin'ny tokantranonao. Amin'ny ora tsy ampozinao. Raha terenao sy pitehanao velesinao isa minitra reto zanakao, ho avy ny fotoana ho lehibe izy, mifototra aminao ny zavatra mitranga. Ohatran'izay koa ny vahoaka. Terenao sy poretinao sy kapohanao isaky am'izay mandeha. Ho avy ny fotoana mitombo ny isa, mitombo ny famatoran'ireo vahoaka ireo, de mifototra aminao daholo ny rehetra rehetra. Tsotra be. Tsotra be. Ka etsika ny zavatra mitranga moa zany dia nody mandry Ramatoa Selinina Ratsiraka. Ho anareo zay nanao tsy fanitsiana moa zany fa tonga de nanebaka avy hatrany, nanadio ny tiako tenenina fa tsy hoe nanadino, ary ialako tsiny aminareo zay nandray ambolony ihany fa tsy mba nieritreritra hoe sao de nanadio raha ny tiany tenenina tam'ity, fa efa nahitsiko le article. Nody mandry Ramatoa Selinina Ratsiraka zay efa nanaovantsika karazana hommage lavabe teto tamin'ity herinandro ty. Fa misy ihany ny zavatra tsy maintsy lazaina amin'ny zavatra miseho. Rehefa
N'inona lazaina de olobe ary olona anisan'ny olona tsy rombon'olombolo Ramatoa Selinina Ratsiraka. Ary betsaka ny olona zay niara-niaina taminy sy niaraka taminy akaiky no mahafantatra hoe zao ty olo ty na izao ty olo ty. Ny mampalahelo fotsiny de zao, rehefa maty izy vao mody mipotrapotra daholo hoe zao. Aza sasany ara misy zany tsy teny hoe mampitombo fa ohatran'ny mampagaga ihany hoe nisy an'izany ve sa ahoana ohatran'ny mampagaga fa tsy mampaninona zany. Tsy mampaninona zany satria fanomezana voninahitra ho an'ilay ray aman-dreny ihany. Kanefa ny aza de atao matetika moa le toa ohatr'izany hoe teo tsaratsarakoty ianao de milaza ianao fa izao. Tsy izay le izy. Anisan'ny olona tena tsotra ary tia olona Ramatoa Selinina Ratsiraka. Izy mivady mihitsy. Matetika ny tena hitako zany de zao, rehefa misy hetsika mafy amin'ny politika mahazo an'ny président, indrindrindrindra fa ireto zanany dia tsy mamaly neny. Tsy miteny izy. Ary mbola tsy naheno nareo na indray mandeha aza. Saako mihitsy miteny an'izany eto, na indray mandeha aza. Hoe ino Ramatoa Selinina Ratsiraka il s'est justifié na hoe ino izy mijoro miaro tamin'ny diabolisation natao tamin'i Sophie sy ny zanany. Tena haliny Ramatoa Selinina Ratsiraka zany hoe miditra polémique zany. Fa zao ny fiteniny. Aleo mandefitra de manana ny rariny izy. Le temps finira par nous donner raison hozy izy. Izy manko rehefa miteny elle est très éduquée, attention. Très éduquée, très cultivée. Entre raha miteny gasy sy miteny frantsay zay izy, zay ny fomba firesany. Efa zay mihitsy e. Le temps finira par nous donner raison hozy izy. Mipetraka amin'Andriamanitra. Mipetraka amin'Andriamanitra. Neny ohatran'izao ne tokony teny non. Firenena anie ty fa tsy ianao zany rehefa hoe mijery an'ireny ataonao zany le comparaison les paraisons bien sûr an. Miady ve de ho azo comparer-na amin'ny madame Selinina Ratsiraka? Non, tsy olona tsy mandray ravin-deny iny. Tsy mendriky ny ren'ny malagasy akory zany miady zany e. Tena miala tsiny aho miteny an'izany, tena hifonako amintsika menakavy fa tsy non. Tsy reny zany amiko fa tsipakely. Tsipakely mievitrevitra ery fotsiny zany miala zany. Tena na hivoangy Rajaonarimampianary nahazo mafy mihitsy fa tsy naheno hoe namaly izy ka inona nde hiady amin'olona. Inona ny tsy nahazo an'iny koa.
nahazo Andramatoa vangy. Fa ny mialy zavatra marina lazain'ny olona. Ahoana tsy zanakareo reto e? Ministry n'inona izy io? Ministry ny transport sa ministry ny hôtely ny tourisme sa ministry n'inona? Inona ny poste an'le zandry io iavy loha ao e? Lasa izy mananganady amin'ny mpanao gazety, mananganady amin'ny olona. Fa miverina atao amin'ny Ramatoa sy Eline Ratsiraka. Matetika be na inoka zay hoe apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tena matetika. Tato moa nisy olona zay nanoratra zany hoe zavatra tena naharemarque anay tamin'ny Ramatoa sy Eline Ratsiraka hoy zany dia rehefa misy fahoriana enina ankafaliana dia tonga izy rehefa saina ka manotrona. Indrindra ho anay tamin'ny karakara ny resaka akanjon-jaza sy ny dispensaire taloha reny ozy. Tsy manky mihitsy Ramatoa sy Eline Ratsiraka. Misy an'izany ary marina zany. Zany hoe olobe an-tanàna, olobe amin'ny firenena. Ary nentiny hatramin'ny mandrapahafatiny le fahanginana de lasa saina omaly hoe tena mafy le Ramatoa. Tena mafy. Tena ny génération an'ireny olona ireny zany ry professeur Albert Zafy sy ny karazany tena ozy zany tena mafy ry zareo. Tena raha olon-kafa tonga de nanipoka hoe tsy averako any de hody amin'ny Frantsa. Za ve sady ho paina nefa ny karamako mbola vary masaka any Frantsa ako ny retraiteko vidiana tena milanja amin'ny kilao ngambany zay ny lazaina azy. Tsy ho lany asa any. Tena nentin'le Ramatoa mandrapahafatiny le fahanginana. Le humilité. Ce snobisme intellectuel. Tena tonga saina de tena tonga saina tapoka hoe inona arany. Ratsiraka Didier, paix à son âme. Une semaine alohan'ny hafatesana izy mbola niteny hoe raha efa maty aho ozy izy de tairoa rehefa tafity Madagasikara. Tairoa ozy izy rehefa tafity Madagasikara. Tena orankaty. Mba nadedinareo hoe zany afatra zany. Mba nadedintsika menakavy hoe zany afatra zany hoe inona ny dika zany. Aiza nisy olona maty ka ho tairina de ho taitra ve? Dikan'izany, une fois que je suis parti, voulait-il transmettre l'ancien président, Ratsiraka Didier, Madagascar sera fini. Ary marina. Marina zay. Tsisy olona intsony afaka manembatsemana an'Andriamatoa Andry Rajoelina.
Ary zay ataony ihany no atao. Satria fantatry Andriamatoa andry rajelona tsara fa tanka mbola velona Andriamatoa Ratsiraka Didier dia mbola Hume-Pont mampitohy anazy sy la Frantsa. Tsy mbola nisy nandovy io. Hoe ity ny olona atokisana amin'izany ho avy ny Madagasikara zany. Tsy Andry Rajoelina zany no fantatry Ratsiraka Didier koa nefa zay hoe rehefa lasa hanao ny ataony ty boikety. Ary inona nitady kirarony daholo rehetra. Lasa izy tsisy nakopy an'le dikan'le hafany hoe rehefa maty aho dia tairo aho rehefa tafity Madagasikara. Tsisy akory fa dia faly miteny fotsiny. Faly miteny fotsiny hoe tairon'ny Ratsiraka rehefa mamindroso Madagasikara. Fa tsisy nandray ny sasa réel an'ilay izy ao le ty. Foazy zay mihitsy ka. Foazy rehefa mandroso Madagasikara. Fa tsisy nandray an'ilay tena dika tenin'ilay direct. Au premier degré na au second degré au laitier. Ça nous incite à bouger, à mouver. Tonga dia mijery hoe iry zany no fahavalo. Eh. 2021 Filoha Ratsiraka no maty. 2025 Madame Céline Ratsiraka no maty nodimandry. Nanana efataona namezana hafatra izy fa tsy niteny izy. Tsy nanome hafatra izy. Tezitra ve izy? Tsy tezitra izy. Au contraire, tena anisan'ny samy tena hoe lasa izy ary mahatsapa izy fa tsy navita ny didiny. Tena izay mihitsy ilay zavatra mitranga hoe lasa izy ary mahatsapa izy fa tsy navita ny didiny satria tsy vitany miteny intsony le izy. Tsy vitany mianatra intsony ireto zaza, reto taranaka taty aoriana, ry Andry Rajoelina satria efa zatra velesina amin'ny kitay na amin'ny kifafa voaendry. Zay le izy. Tsy namela hafatra izy. Amin'ny fianakaviany angamba mety namela hafatra izy. Fa raha ho an'ny firenena mety misy ho tenenin-jareo fa dans tous les cas publiquement non. Publiquement non, tsisy hafatra. Navelona Andriamatoa Céline Ratsiraka. Inona kosa ary no teneniny ao? Tsisy ao Madagasikara raha mpanao politika na iray azy. Sakanavaka io. Ka mba azo anarana. Tsisy na iray azy ao ka mba hoe azo anarana. Tantaraiky zavatra nareo. Zany tsy midika hoe za olon-kenda. Tompony disa mihitsy aho taloha e, tena tompony aho. Fa rehefa hoe maintenant on parle de la chose politique, tu oublies tout, tu effaces tout. Ity ny tokony fitaratra, tokony entinao mijoro fa tsy ilay tovolahy fijangajanga taloha tary sy be oeraoera tary. Misy stature tsy maintsy ijoroanao.
Ianao zany mba niteny zao ty zavatra ataontsika ty zavatra masina ty satria zany resaka tanindrazana zany dia resaka vahoaka ary ny vahoaka dia mitazana atsika mijery atsika vahoaka Andriamanitra koa mijery atsika mba miangavy aho atoko mba miangavy aho raha tianareo ho tanteraka ny zavatra ataontsika zavatra tena tonga de ialana de ny fitsangatsangana fa raha misy ao anatintsika ireo na iray fotsiny ara mitsangatsanga tsy ho tanterahan'Andriamanitra ny tanjona sy ny zavatra ho ataontsika tsy ho tanterahana ary za mino an'izany aho ka mba miangavy ary fonako mialoha tsisy hoa mpanao politika malagasy na iray aza na iray aza azo anarana ka hoe hiteny an'izany ianao ianao indray no mahita loza fa atao ambadika avy eo ianao indray no mahita loza va atao ambadika avy eo satria zavatra hafa no andraisana ny ralahan'izany zavatra hafa no andraisany zazavavy an'izany ary misy zany eo le zavatra mitranga hoe inona moa zany ny anatra sy afatra mipetraka ramatoa Selinina ao anatin'izany pejza zany tsy afenina mbola tsy resahana am'izany tanana totakely ny famadihana namana inona no teneniny tsisy entiny mampahendrena lasa mangina izy de samy manao ny interprétation fa ny olobe tsy maintsy mamela hafatra naiza naiza nisy fahoriana zany tao Madagasikara ka hoe olon-dehibe ny lasa de hoe zao ny afatry bebe nanahina tsara hony ary tsisy misaona zany ohatra fefa voky taona voky andro izy iny lasa iny misy hafatra fa aza ozy izy ray aman-dreny tanteraka rehefa tafity Madagasikara et on se plaît à le dire, à reprendre l'expression, sans savoir vraiment quel en est le sens profond. Super-homme. Mazava zany amintsika miteny zao fa Andriamatoa Valérie Ramonjavelo no mitazona an'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny inona filaza azy amin'ny asao inona filazan'le amin'ny cowboy reny sarotra ary tsosahany Andry Rajoelina mihitsy ny anagadra an'Andriamatoa Valérie Ramonjavelo sachant nefany fa samy efa miparitaka teny amin'ny aina aman-jery samby nahita daoly sy ny any non tsy hoe sony fa samy naheno ny teniny avy amin'ny ACM hoe sady ohatra nisy courrier mihitsy zay nisy courrier mihitsy hoe ianao ne nanome baiko anay de raha ny version ny mpaka de hoe tsy afaka mitsara ny Valérie Ramonjavelo zareo fa ny ACJ no tokony hitsara azy soit
Fotranisan'le resaka izy ty afaka zatra an'le Rasolon'Andrasana. Nga Rasolon'Andrasana, PM. Ohatran'ny taona isany zay a. Taony Tsaraina, teny Ampaka, raha tsy diso aho. Efa nisy ihany koa jurisprudence tahaka ny hoe nga Roly Mercia, zay ministra ihany koa teo aloha. De iny izy nampidirina ny gadraina iny. Zany hoe rehefa ministra zao zany de azo gadraina, fa rehefa ministra mahatany misy secret be dia be ka atahorana hoe hivoaka ny secret dia tsy azo gadraina. Zao. Raha zany amin'ny placen'nga Valérie tena tsy je ne pense pas hoe qu'il soit vraiment en sécurité. Du moins qu'il croit qu'il est en sécurité. Ny tena marina de zao, ao anatin'ny monde na mafia ohatran'io dia ny élément gênant na ny élément mety hoe hanapotika ny tena tsy le fonctionnaire kelina rehefa nigadraina eny Tammora sy tsy afa no andeha hanelingelina ny Andriamatoa Andry Rajoelina ka ny fisian'ny Ramonjavelo Valérie no manelingelina azy satria raha tonga ny fotoana ka manapa-kevitra nga Valérie hoe voaka daholo ny marina, ary indrindrindrindra fa iny izy ampiasainy maha-Canadiana azy, donc lalàna ny Canada no migérer ny zavatra zay ataony, milégiférer ny zavatra zay ataony, entre autres ny immunité. Ary zay ngamba no mety nampatonga an'le tsy azo nomena IST le ry mba tsy ahafahany anao an'izay. De hoe any Canada izy mangataka immunité, bon, i-collaborer amin'ny FBI na amin'ny NSA fa zao mangataka garantie ohatran'izao. Amin'izay fotoana zay mivoaka ny marina. Fa raha ohatra hoe dans la situation actuelle, tena mialatsiny aminao ary zandry fa betsaka ny risque hoe mety hivadika ianao na tsy hivadika, tsy hany ny olana, fa surtout le risque hoe évaluena, mety hivadika ianao anatin'le resaka de moramora am'ireo le olona niaraka taminao nanao an'io revue ny éliminer anao physiquement. De mety hoe tapaka lalan-drà na tratran'ny AVC na accidenten'ny tomobile nitondranao na tsy mirary ratsy fa raha mieritreritra anao tovolahy fa en sécurité anao diso tanteraka anao. Satria io zavatra io tsy maintsy andeha iny pression io. Meko anareo ohatra ny réaction an'ny diplomate maromaro. Matoa miteny an'izany misy dikany. Tsy matoky maskarady ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina ny monde diplomatique
Raha en un mot zany tenenina. Tsy matoky ny maskarady. Ataony andry rajolona ny monde diplomatika ary raha ohatra zohina azy ny renseignement transmis en amont dia mbola tena gravy noho zany teneko zany ny zavatra mandeha amin'ny raporo na pour renseignement na pour info. Resaka boiny 777 ny resahana. Za moa zany de efa niteny tamintsika hoe mitohy ny investigationtsika ary tsy resaka zavatra betsaka momba an'io intsony raha tsy efa voaniko daholo sy vonona tanteraka ahako hiatrika manam-pahefana de droit ahafahako mametraka ny rapport détaillé tsy eto akory zany no atao ny am'zany. On est déjà en contact amin'ny ny am'zany fa alao feno tsara mihitsy rehefa mandeha amin'ny lalan'ny ohatr'izany manko mila dossier en béton fa là où c'est rassurant c'est que personne ne croit aux démarches actuelles juridiques ou judiciaires actuelles. Fantatry ny olona fa atao sacrifice fotsiny reo fonctionnaire reo. Ary fantatry ny olona fa tsy reo ny tompon'andraikitra. Andry Rajoelina laza adinonao fa tsy olona vendrana daholo ny olona miresaka aminao eto ambonin'ny tany ka tsy mahalala hoe inona ny zavatra nitranga. Misy zavatra nitrangana hoe tany Kambodja hatrany tsy azo afenina e. Tsy azo afenina e. Ary raha misy raha ohatra navitany corrompre raha navitany corrompre zany atao hoe fanjakana Kambodjianina zany de mahavita koa micorrompre fonctionnaire Kambodjianina. Ka fahana tsara mahazo renseignement. Tsy sarotra ny hoe mirecruter détective. Hitanao zay. Kopy ianao angamba. Tsy sarotra. Donc fa nilaza zay tsy laza zavatra betsaka maro tsony momba an'iny satria manjary rahalahy mihaino antsika tena mihaino de zay ho rehefa tsy tatiny le izy de manao miantso de manao négocier mba afafaho na manao taimbava. Mino aloha fa efa tapaka tanteraka zay ny pont satria tamin'ny farany teo tena tonga de nomeko ny sidina sady nazavaiko teto ny zavatra niseho. Saoran'Andriamanitra tsika hoe mbola hoe tsy mbola nisy zany hoe iny ka vola avy any amin'ny Andry Rajoelina nanampiana an'ity fantarana ity tena saoran'Andriamanitra mihitsy. Fa raha ohatra kosa angambany avoaka ny listan'ny olona mpanampy eto surtout ny ampitondra fanjakana de ararakibo andreo atao Andry Rajoelina hoe aiza fa ela no miboridana. Fa ny marina rehetra tsy filaza eto. Nandray manao tsilobody kely ihany fa ny marina rehetra tsy filaza eto ry tovolahy. De toute manière misy fotoana daholo ny zavatra rehetra
Sur ce. Manontany anareo alanao tsy niresaka Trump sy Poutine intsony. Efa nazavaiko ny finalité an'izy de miandry fotsiny tsika sisa e. Efa nazavaiko tamin'iny andro iny hoe ce sera vers une élection présidentielle ka ny teny an'izany a de bon raha tianareo mbola toizako kely zany de ho zao hoe tam'izany hoe tsy possible intsony élu le Zelensky fa tsy maintsy olon'ny Poutine no tonga eo fa ny fifampizarana ny renan'ny Ukraine de ny Rosiana sy ny Amerikana ny zava-drehetra anga ao. Ka raha ohatra mbola misy olona zany mifatopatotra sy mieritreritra jereo tsara nay ny tenin'Andriamatoa Trump e. Tsy cessez-le-feu zany ozy izy fa tonga de mandeha ny fifidianana. Ka rehefa ohatra zany ozy izy ka tsisy cessez-le-feu de tsisy koa fifidianana de ianao zany ozy izy ho président mandrakizay tsy hoe mandrakizay fa haritra firy taona atao ny fifidianana ozy izy. Gina tanteraka ngia Zelensky mivadiky Bobby. Avadiky Bobby satria ianao no sandwich nentina ny sakafo teo ambony latabatra. Tsy mba hoe dossier négociena akory. Fa rehefa ny sakafo ny olona de naisaka ianao hoe misaka daholo aloha nareo rehetrarehetra. Ary aza manody ny ohatran'izay ao anatin'ny raharaham-pirenena. Amiko zany lay za Fleury Rakotomalala ny antaninareo dia efa tsy tafiditra ao anatina paysage présidentiel ny tsy eo président tonga de tsotra zany e tsy président intsony zany Zelensky zany. Amiko na izao ara na plus tard ce n'est qu'un pantin pour moi. Indrindra moa fa rehefa iona amin'ny Poutine izy avec la présence de Trump am'izay fotoana izy am'izay fotoana zay tena écrasé total i rahantsika mahita eo ihany fa amiko élection solution amiko raha izako aloha am'izay fotoana zay tafapetraka ny olon'ny Poutine hita ny fisarazarana amin'ny resaka reconstruction. Ianao niteny fitahan'ny olona am'le hoe identité de nitok'izy de tafidrako. Takan'io Madagasikara tafiditra izy amin'io Boeing 777 io. Lasa lavitra anie io. Za miteny anareo fa lasa lavitra io. Fotsiny zao no problème anankiray hitsanga hoe misy anankiroa manko le forme les sanctions. Misy sanction pénale, misy sanction financière. Ny ahy zany ny tolonako aloha dia sanction ciblée. Ciblée fa tsy ny etana ny nation fa ciblée. Zay ny any tolona entiko de hitantsika eo mifandeha ny samy tsinareo jus d'orange Clémentine ty. Samy mitandro tsika tika mitandro zany hoe mihaino. Samby mihaino tsika samby tsy hoe miandro fa ny tsika moa action de zay. Tompoko inona no tianao lazaina le hoe fijangajangana satria misy fijangajanga ara-nofo misy koa fijangajangana ara-panahy les deux. Sotranao Andriamatoa Claude Randria mitandrina. Les deux mihitsy izy anankiroa sady le ato amin'ny anankiray le manompo mamono. Marina ny teninao misaotra betsaka tompoko. Mandrapeo na zay angamba tsisy fanontaniana hafa. Davary aby aloha tompoko.